isaky ny misy ady ty faranana amin'ny arety mandringana. Nipoitra avy tany Chine ny grippe espagnole ary nifindra tany États-Unis. Mahatonga azy nantsoina hoe o grippe espagnole dia i Espagne no fanjakana tokana namoaka malalaka momba an'io aretina io. Misy itovizany ny grippe espagnole sy ny coronavirus. Raha ny daty jerena dia misy ifandraisany. Samy ny hiboka, samy nampiasa arovava, saingy ny zavatra tokana tsy itovizany dia ny vaksiny. Ny grippe espagnole tany amin'ny 2019 lefy ny 2019 tsy nampiasa vaksiny. Ny coronavirus kosa nanomboka tamin'ny 9 novambra 2020 izay nivoaka nipoitra avy tany Chine. Hatramin'izao sika mbola miady ary mbola hiady aritrany mikasika izany coronavirus zany. Mahomby ve ilay vaksiny sa tsy mahomby? Maharo ve ilay vaksiny sa tsy maharo? Zavatra roa mitovy, zavatra roa samy hafa ihany koa. Fantatra moa fa nanafatra vaksiny Madagasikara ary vaksiny izay avy any Inde izay nivokarin'ny AstraZeneca indriny arahana amin'ny fifandraisan-tanan'ny Covax no nahafahana nahazo izany vaksiny izany maimaimpona. Raha maheno izany vaksiny hoe avy any Inde sika dia mety ho tora-kovitra avy hatrany satria ao Inde dia miakatra hatrany ny olona lavo ny aretina coronavirus. Tsy ndriko tsara ilay hoe olona lavo ny aretina coronavirus satria izay no resahina amin'ny ainao manjery rehetra na izany radio na fahita lavitra. Matetika aza dia namorona ny anarana aretina vaovao mihitsy hoe variant des Indes, variant de l'Afrique du Sud na variant du Brésil. Resaka vaksiny dia misy ny resaka izay zavatra hita sy naverimberina matetika ao amin'ny tabajotra isan-karazany. Ny anaran'ireo vaksiny ireo toy ny AstraZeneca, toy ny Pfizer, ireo matetika no tena betsaka mpahafantatra. Alohany amboantsika ny resaka mikasika ny vaksiny sy ny soa vokatra izany ary ny loza vokatra izany dia tsy afaka ny resaka ny zava-misy anio isika raha tsy miresaka ny zava-misy omaly. Anao jeritodika kely sika mikasika ireo arety mandoza rehetra izay niaina n'ireo olona tany aloha. Ny atao hoe vaksiny aloha dia nalaina avy amin'ny teny latina hoe vaxa izay midika hoe omby na vache izy amin'ny teny frantsay. Edward Jenner, dokotera anglisy iray no nahita fa ny olona mifandray matetika amin'ny virus ny omby dia tsy voany aretina nendra mandritra ny valan'aretina. Ela verina kokoa ny olona iray tsy natao vaksiny mihitsy toy izay ny olona izay vita vaksiny. Ohatra vitsivitsy, volana vitsivitsy tao rery nanomboana ny vaksiny polio voalohany tany Frantsa tamin'ny taona 1970 dia ny tombo avy ny isan'ny tranga ny voan'ny polio. Tamin'ny taona 2010 tany Lorraine dia be antitra 30 no nodimandry tao amin'ny trano fitezana be antitra tao riny fanaovana vaksiny ny grippe azy ireo. Teo ihany koa ny fitomboan'ny tranga mitovitovy amin'izany nandritra ny vaksiny bahoaka izay niadina tamin'ny areti-koditra tany Filipina tamin'ny taona 1970. Teo ihany koa mitovy amin'izany ihany koa ny fanaovana vaksiny bahoaka tao Inde izay navadika ho anarana aretina vaovao variant des Indes izany mba tsy tenenana ratsy ilay vaksiny. Bitsika ny arety mandringana izay efa nesesy teo nefa tsy nahitana na tsy namoronana vaksiny toy ny omby adala na ny vache folle, ny grippe espagnole izay tranga tany amin'ny volana marsa 27 ka hatramin'ny volana jolay 27. Teo ihany koa ny pneumonia sy ny choléra sy ny aretina maro izay tsy ho voatanisantsika. Vaksiny avy any Inde no nalefa ny Madagasikara. Izay no vokarin'ny AstraZeneca. Covax dia firenena 170 ny orinasa izay mitantana azy. Misy ihany koa orinasa tsy miankina toy ny Gates Foundation sy ireo mpisehatra amin'ny fiarahamonim-pirenena izay manjary anjara amin'ny famatsiam-bola amatsiana vaksiny maimaimpona an'ireo firenena sahirana. Mora tehirizina ao anatin'ny vata fampangatsiahana ny akora avy amin'ny laboratoire ny AstraZeneca. Vitsy kosa ny firenena mahazo ny vaksiny Pfizer noho ny vidiny lafo dia lafo. Covax dia programa iraisam-pirenena mikendry ny izara ny vaksiny Covid erak'izao tontolo izao ho an'ny firenena marefina ny firenena mahantitra.
raha maheno izy zany resaka famatsim-bolany Covax dia na eno ireo anarana goavambe na ireo laboratoire fanaofana fody na ireo pharmacie fivarotana fanafody sika. Ny resaka ny AstraZeneca, Pfizer tsara ho fantatra fa dia orinasa miara-miasa ara-barotra daholo izy ireo. Vondrona iray ihany ny Pfizer sy ny AstraZeneca na koa i Moderna. AstraZeneca dia vondrona fanafody izay avy any Suède Britannique. I Astra dia teraka tamin'ny taona 1970. I Zeneca kosa dia laboratoire avy any Angleterre. Tamin'ny taona 1970 i Astra dia nividy any Zeneca. Zeneca dia orinasany ICE, Imperial Chemical Industry. Tamin'ny 7 Aogositra 2024 AstraZeneca dia nifanaraka tamin'ny Amerikanina Pfizer nivarotra ny ampahany amin'ny orinasany antibiotika any ivelany Etazonia izay mitentina $5.5 eo. Pfizer dia teraka tany New York tamin'ny taona 1970 avy amin'ny fikambanany mpahay simia teraka tany Allemagne izy i Charles Pfizer sy i Charles Eratz izay zanaka praitapo izy ireo. Tamin'ny taona 1970 i Pfizer dia nanakarena noho ny famoronana Viagra. Raha niakatra hatrany ny olona lavo any Inde dia i Moderna kosa dia mikasa ny amokatra vaksiny fatra 3 miliara amin'ny taona 2022 ary arahan'izy io amin'ny orinasa BioNTech ho an'ny fahazoan-dalana ao amin'ny vondrona Europeanina. Raha betsaka ny olona lavon'ny coronavirus any Inde, entsakilany kosa indray ny laboratoire ny Moderna sy Pfizer BioNTech dia mamolavola ny vaksiny ho an'ireo ankizy. Ny vaksiny dia antsoina hoe KidCov, atao miaraka amin'ny National Institutes of Health. Sasa 750,000 no vinavinay ny Moderna ho atao vaksiny ary ireo zaza 9 taona ka hatramin'ny 12 taona ny miakatra. Tamin'ny taona Desambra 1970 tany amin'ny hôpitaly ny Lübeck any Allemagne dia nanao fanetana nanome vaksiny ny zaza vao teraka zaza mena vava amin'ny ady amin'ny tuberculose izy ireo. Tao anatin'ny efa-bolana dia zaza raiky amin'ny 200 nivita vaksiny. Volana maro taty aoriana dia maro ny zaza maty. Tamin'ny taona 1970 napetraka fa ankizy 270 na 300 ankizy izay vita vaksiny dia matin'ny tuberculose. Najanona araka izany ny fampidirana io vaksiny ny BCG io tany Allemagne. Ary tamin'ny taona 1970 kosa ny OMS dia nanoro hevitra ireo firenena mikambana mba hanao vaksiny mpianakaviana manohitra ny hepatite B. Tamin'ny volana Jolay 1970 dia nanapa-kevitra i Frantsa fa hanome vaksiny maimaimpona ho any ankizy amin'ny klasy fahaenina. Toan'ireo mpanao gazety sy ny fahita lavitra no namolavola nanentana izany fanaovana vaksiny izany. Taty aoriana dia hita ny tranga fa betsaka ny olona voan'ny aretina sclérose en plaques. Ary tamin'ny taona 1970 ny voalohan'ny volana Oktobra dia nanapa-kevitra ny ministry ny fahasalamana Kouchner apiato izany vaksiny izany tany amin'ny université ary apiato izany vaksiny izany ihany koa ho an'ny zazakely. Tamin'ny taona 1970 ihany dia raha miresaka ny pesta mainty dia nandripaka ny akamaroan'ny mponina. Nandritra ny taonjato maro maneran-tany dia le fitateraka tia aretina pesta mainty tia nefa tsy nisy vaksiny natao. Ny kolera koa toraka izany izay nanjafina ho azy zany aretina zany nefa tsy nisy ihany koa ny vaksiny izay noforonina mikasika zany kolera zany. Toraka izany ihany koa ny aretina ny raboka. Tsy nisy vaksiny ihany koa ny raboka nefa le fitateraka izy amin'izao fotoana izao. Maro dia maro araka izany ireo aretina izay nifanesy eo, ireo pandémie, ireo épidémie, ireo arety mandringana izay maro dia maro nifanesesy nanomboka tany amin'ny ady lehibe voalohany, ady lehibe faharoa, nifanesesy teo ny aretina. Hita zany tamin'ny zavantranga taty a Fransa ireo miaramila
betsaka tadia Fransa izay natao vaksiny fa ny akamarozan'ny olona na ratsy ny akamarozan'ny ireo tafika izay maty dia ireo izay vita vaksiny. Zay ny resahantsika teo hoe mbola matanjaka kokoa ary ela velona kokoa ny olona izay mbola tsy natao vaksiny mihoatra ny olona natao vaksiny. Arak'izay zany dia hitantsika fa dia betsaka ireo arety mandringana ny fanefisesy teo tsy nilana vaksiny ary tsy namoronana vaksiny. Da ohatra ka maro dia maro ny aretina izay efa nifanesesy teo nefa tsy nahitana na tsy namoronana vaksiny. Inona zany ny tena tanjon'ny vaksin'ny Covid? Malasa sy miparitaka eraky ny tambajotra sosialy rehetra eny fa ahena hono ny olombelona ety an-tany fa manimba ny toe-karena. Zavatra azo resaina zany nefa sarotra tanterahina. Ahena ny olombelona mba hanafaingana nouvel ordre mondial hoy ny sasany. Efa ao anatiny tanteraka isika izao. Ao anatiny gouvernement tokana isika amin'izao fotoana izao. Satria mba mbola vao nanomboka ity aretina ity dia efa novolavolaina sy nampianarina handray baiko, anaiky baiko ho atao robot isika rehetrarehetra. Mila manao arivava, mila mihiboka, ny tsindrona tsy maintsy tanterana maneran-tany. Anireo firenena hafa aza dia izay tsy vita vaksiny dia tsy mahazo miantsena, tsy mahazo mitsangatsangana, tsy mahazo manao voyage. Moa izany ny atao hoe gouvernement tokana? Moa izany ve ny atao hoe nouvel ordre mondial? Terena isika hanao vaksiny. Teo aloha aza dia nitenenina mihitsy ny hoe ny firenena mantra dia tsy mahazo vaksiny satria tsy ahavoavidy ilay vaksiny izay lafo dia lafo. Izany no atao hoe psychologie inversée. Tenenina ianao hoe tsy mahazo amin'ity, amin'izay ianao mba hitaky an'ilay zavatra. Na ino amin'izay ny firenena mahantra dia nitaky fanafody hoe nitaky vaksiny hoe ahoana izay zany dia hovonoana ary tena marina zany hoe mila ripaka ny olona eto ambonin'ny tany mba hitongavan'ilay nouvel ordre mondial. Avy eo dia samy nitaky, samy nitaraina hoe izahay mila vaksiny, izahay mitaky vaksiny. Maro amin'izay ny maty natao andrana, natao essai clinique, natao vaksiny faobe dia navadika ho variant. Misy ihany koa ny milaza hoe Bill Gates sy ny vadiny no ambadika izao pandémie izao, sy ny Gates Foundation no ambadika izao vaksiny izay mandripaka olona maro dia maro. Izany natao hoe message subliminal. I Gates no fahita lavitra, écran, aseho eo aloha mba tsy hahita ilay zavatra rehefa ao aoriana. Raha tena misy moa ny aretina, nahoana tsy azo atao autopsie ireo maty? Hoantsika izay mba mandalina, misy zavatra ao ambadika.